Akory daholo tsika hoe salama sorana amin'ny tompo indray fa mbola tafahoneto indray tsika amin'ity tapany hariva ity. Dia iroso indray tsika ny amin'ny lesona efa tafiditra zany tsika ny amin'ny tomboka se manaraka indray na ihany koa ny fandrefesana manaraka mikasika ilay fandrefesana ny tempoly dia tafiditra tsika amin'ilay resaka hoe madio sy ny maloto. Fantatsika tsara fa eo amin'ny tempolin'Andriamanitra zany dia maninona tsy azo ampidirana zavatra maloto ihany koa ny tempolin'Andriamanitra. Ary misy fanavahana eo na ny biby atao fanatitra eo dia biby madio no aterina fa tsy biby maloto. Ka eo anatin'ilay fandrefesana ny tempoly zany dia ho hitantsika eo matempolin'Andriamanitra antsika hoe inona no zavatra azo ampidirina amintsika ary inona no tsy azo ampidirina amintsika zany. Inona ihany koa no amin'izay madio sy maloto izay satria fanavahana ataon'Andriamanitra ilay izy. Dia misy fomba fanaon'izao tontolo izao tsy ataontsika zanak'Andriamanitra ihany koa. Satria izay mantsy ilay resaka ilay hoe abomination zany dia ny fahotana zany eo amin'ny lafiny hoe fanompoan-tsampy sy ny fahotana ny amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ka teo indrindra tsika ny tapaka ny lesona tapany maraina iny zany dia ho jerentsika hoe inona zany mikasika ireo hoe fahavetavetana zany izay tsy mety ataon'ny vahoakan'Andriamanitra izany. Dia hijery an'izay zany tsika. Alohan'izay nefa dia izao manasa antsika indray ary araka hivavaka tsika izany. Tomporay masino, mbola mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha eo ny amin'ny izao fotoana mbola nomenao anay izao fa anay miara-mivavaka eto anatrehanao. Mandinika sy mianatra ny teninao. Raha eo voninahitra ny eo anao, ny derany eo anao, ny haja ny eo anao. Halleluja, halleluja. Aoka raha ilay fanainao mahery ny mbola hiasa aminay amin'ny fahafenona. Anokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Koa dia manamasina anay raha eo ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Aoka raha ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Aoka ilay rahanao tsy sosy handrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary eo ka eo tany ny anjely izay raha io ndrao tafotoana ny vatony tongotray. Tahizo Andriamanitra amin'ny fahasalamanay. Tahizo amin'ny anina anay. Tahizo amin'ny asa mandrarahanay sy ny fianarana izay ataonay. Tahizo na miditra, tahizo raha mivoaka, tahizo masana ny fiainana rehetra. Ka aoka ampelantananao zany Andriamanitra ka tsisy arombaka izay eo ampelantananao. Mifono aminao hatrany kosa nefa izay amin'izay mety tsy famendrena tsy fahatanterahana vitanay ka ninona mety nataonay tamin'ity an'ity ka ratsy teo anatrehanao. Na fiteny, na fisaina, na fijery, na fitondratena, na mety izay nampidirinay tao am-pony na tao an-tsainay. Neny sanatrian'izany na mety tambavanay aza dia hifonanay aminao raha izay ratsy ka mety vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay raha io mamelany iloka irenao. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Hamarino izay noho ny amin'ny rahanao, Jesosy hamasino izay noho ny amin'ny rahanao. Dia aoka Jesosy io noho ny amin'ny rahanao vita fihavanana amin'ny raha izay ny an-danitra izay. Dia eo ampelantananao raha ianao metrahanay ny anay ka aoka raha tsisy arombaka izay eo ampelantananao. Eo ampelantananao koa no ametrahanay ny fifandraisanay any tokantrano any. Mba ho toto soamantsara ny izany Andriamanitra. Satria tsy misy marombaka izay eo ampelantananao. Dia mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alàna fanainao masina. Fa voninikaino izay vahoakanao. Aoka raha ianao nisandratra fa izay hietro kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany indray teto anatrehanao. Halleluja. Amen. Iroso ary isika. Irositsika. Namaranantsika ny lesona dia nijerisika zany hoe tany amin'ny Leviticus nijerisika amin'ilay resaka ilay hoe usage des nations zany na hoe ny fanaony izao tontolo izao zany izay tsy tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra. Izay moa nilezana anazy hoe les mœurs zany. Any hoe ny fomba fanao zany. Ka tsy vakitsika daholo le Leviticus 12 na 20 na 20 fa nandray sationay kely tamin'io fotsiny zany tsika. Ary anisan'izay niraisitsika tamin'izany dia teo amin'ny 9:20 teo namaranantsika ny lesona zany eo amin'ilay 12 9:20. Daholo nozy izy manao hoe zao nivaky ny teny hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany. Zany zavatra izany nefa dia fantatsika fa misy zany amin'izao fotoana izao. Zany hoe lalàna moa tamin'ny andron'izao moa zany raha eto Frantsa ny resahana dia hoe
ny président amin'izao fotoana izao président Macron. Fa tamin'ny président Hollande talohan'ny Macron zany dia tamin'ny io président io no ny ministre ny justice tamin'izay vanim-potoana zay Taubira, dia izy no namoaka an'io lalàna io zany mikasika ilay hoe mariage pour tous tety Frantsa, fanambadiany lahy sy ny làna ny vavy sy ny vavy. Zany hoe azo atao zany eto Frantsa. Nefa zany dia inona fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany ary tsy eto Frantsa ihany fa maro ny firenena efa manaiky an'izany. Ary na Madagasikara rehefa be dia be no pomban'izany fanao zany no mangataka ny Madagasikara mba hisiny zany lalàna zany koa hitoetra amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Ary isaoran'Andriamanitra mbola tsy mitoetra zany amin'izao fotoana izao fa lozanga izany. Ary tadio tsara fa inona moa no nandravan'Andriamanitra ny sady Sodoma sy Gomora tamin'ny androny? Fa vokatra n'izay fahavetavetana nisy teo Sodoma sy Gomora zay. Vokatra n'izany. Zay le hoe rehefa io zany ny zavatra misy amin'ny firenena dia zao hoe mipaka amin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona ka ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia efa teny mipaka amin'ny lanitra mihitsy ny fahotan'ny zanak'olombelona satria teny efa fahavetavetana tsy tapitsotra ny vitan'ny zanak'olombelona zany mahakasika ny zavatra misy. Dia zavatra hitantsika hoe aoka ny ahoana sisy arak'ilay teneny teo 220 hoe zafady ary aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana izany na hoe ny vehivavy koa mandry amin'ny vehivavy sy ny sisa izany. Dia aty amin'ny Romanina toko voalohany miresaka ny ihany koa izy. Romanina toko voalohany verentsika kely nge aty amin'ny Romanina ty toko voalohany. Romanina toko voalohany. Dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Inona ny zavatra resahana io dia ovakitsika kely io teny io izy. Inona ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona zany. Dia jereo tsara hoe maninona zany ny olona no lasa nanao an'io zavatra io. Le resaka hoe fanambadian'ny lahy sy ny làna ny vavy sy ny vavy, inona no nahatonga an'izay zavatra zay. Izao no teneny manomboka amin'ny 9. Fahasehovany an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-ponireny fa nasehon'Andriamanitra taminy, fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho amin'ny nanaovana an'izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo izy. Ny fahatezeran'Andriamanitra ozy izy dia maninona? Aseho avany an-danitra ozy izy amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Andriamanitra zany tezitra amin'ny zavatra ataon'ny olona io. Satria ny zavatra ataon'ny olona dia misakana ny fahamarinana. Ary izay momba an'Andriamanitra ozy izy dia miseho ary miharihary eo anatrehan'ny olombelona zany. Fa ny olombelona zany no maninona? Minitsy malala an'izay zavatra zay. Ary dia vakiky kely izy amin'ny teny frantsay dia toy izany le vakiky kely izy mba mpazava le izy tsara zany. 7. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Zay momba an'Andriamanitra zany dia miseho miandriandry eo anivon'izao tontolo izao. Dia toy izany Dieu le leur ayant fait connaître. Raha misy olona zany laza zay tsy mahalala ny zavatra ny fisian'izao zavatra rehetra hitantsika zao, ny zavaboary rehetra, ny rivotra iainantsika zany dia ahafantarantsika ny fisian'Andriamanitra. Tsy afaka ilaza zany ny olona anankiray hoe tsy misy zany Andriamanitra zany. Tananao tsy mihetsika io raha tsisy Andriamanitra. Vavanao tsy miteny raha tsy Andriamanitra no nampiteny anao. Ny fahasalamanao tsy raha tsy Andriamanitra na ny asanao io ary fidiram-bola ho anao isam-bola raha tsy Andriamanitra nanome hery anao fa anao miasa tsy afaka miasa ianao. Ny sakafo hohaninao, ny rivotra iainanao, ny trano ipetrahanao sy ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia toy izany le izy manao hoe en effet les perfections invisibles de Dieu, en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
raha jerentsika amin'ny asa nozy izy dia hita miariary le fisian'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny zavaboary zany ny ahitantsika le fisian'Andriamanitra amin'ny heriny sy ny fahefany. Dia toizantsika amin'izay le izy, dia toizany farany loza izy. Dia zao le izy hoe araka le teneniny teo amin'le dikateny malagasy, le 19 tapany farany dia izy ka dia tsy manan-kalahatra ireo izy. Vokatra izay fisian'Andriamanitra zay zany amin'ny zavaboary izay nataony, sy amin'izay zavatra omen'Andriamanitra antsika dia zao tsy afaka ilaza mihitsy ny olona anankiray hoe tsy mahalala an'Andriamanitra na hoe tsy misy Andriamanitra. Ils sont donc inexcusables hozy izy. Fa ny fisian'ny zavatra rehetra zao dia manambara fa misy Andriamanitra. Fa maninona? Ny olona zany no maninona? No manafina ny fisian'Andriamanitra io. Araka le teneniny eo amin'ny 9:20. Averiko le 9:20 amin'ny teny français. La colère de Dieu se révèle du ciel contre tout impété, contre toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Zany hoe tazomin'ny olona le fahamarinana, afen'ny olona le fahamarinana amin'ny zavatra ratsy izay ataony. Sakanany zany io fahamarinana io tsy ho hitan'ny olona io. Dia inona ny fahamarinana izay ampianarina amin'izao fotoana zao, inivon'izao tontolo zao? Araka le teneniny any États-Unis izy mampianatra an'izany, ary mety manerana an'izao tontolo zao mihitsy zany, hoe raha ny fanorenana an'izao tontolo zao dia hoe il y a 4 milliards d'années no nisino zao zavatra nisy antsika rehetra zao. Ary ny fisitsika amin'izao fotoana zao dia vokatry ny évolution. Vokatry ny évolution zany hoe ny olombelona zany dia nenivoatra nandritra ny taonjato. Zany nge le hoe vérité captive zany. Ny soratra masina dia manambara izy ny nanao ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ary ny olona mino an'izany évolution zany dia zao mandana Andriamanitra ny olona mino an'izany. Fa izay mino an'Andriamanitra kosa dia mahalala fa izy no nahary antsika. Ary raha mino an'Andriamanitra teo mahalala koa zany hoe izy ny tompon'ny sabata. Satria ny finoana an'Andriamanitra dia manambara fa izy ny tompon'ny sabata, satria tamin'ny andro fafito no nitsaharany tamin'ny asany rehetra izay nanaovany azy. Ka zay ilay izy hoe ils sont donc inexcusables. Zany hoe tsy manan-kalahatra zany ireo amin'ny fahefana izay asehon'Andriamanitra amintsika isan'andro, ny amin'ny fisian'ny zavatra rehetra izay misy. Ny rivotra iainantsika, ny sakafo hanitsika, ny fahasalamantsika, ny hazo fihinam-boa, ny vomaniry eny tsara rehetra eny. Raha tsy Andriamanitra no manome an'izany, nga misy an'izany tsika. Hitantsika teo anivon'ny fanondrenana an'izao tontolo izao zany. Ny zavatra misy anefa dia zao, natakalin'ny olona izay fisian'Andriamanitra izay. Nesorin'ny olona zany izay hoe zay tsy mino an'Andriamanitra zany izay. Io le hoe ils retiennent la vérité captive hozy izy. Zany hoe tazominy zany le fahamarinana, fatorany tsy ho fantatra n'izao tontolo izao. Dia izy mihitsy no tena mitazona anazy io. Any amin'ny Apokalipsy any izy milaza, any amin'ny faraparan'ny bokin'ny Apokalipsy, Apokalipsy 5:20, dia zao hoe misy fanahiny démonie izy makany amin'ny mpanjakany tany. Fanahy telo tahaka ny saoana izy ireo, mbola inarantsika rehefa tonga any amin'ny 5:20. Dia fanahy telo tahaka ny saoana izy, fanahiny démonie makany amin'ireo mpanjakany tany izy. Manangona azy ireo amin'ilay adiny, le andro lehibe n'Andriamanitra tsy tozy izy. Dia rehefa nareo manao inona rehefa makany amin'ny mpanjakany tany? Dia jereo tsara fa avaiza no mivoaka ny lalàna manambara fa tsy misy Andriamanitra. Avany amin'ny firenena no mivoaka zany lalàna zany. Raisitsika fotsiny lalàna momba ny resaka hoe fanambadian'ny lahy sy ny lahy. Zany ange manambara ny tsy fisian'Andriamanitra zany. Manambara manao hoe manohatra an'Andriamanitra zany. Rébellion amin'Andriamanitra zany. Rébellion amin'Andriamanitra zany. Avaiza ny fampianarana mivoaka fa hoe ny olombelona dia zao hoe resaka
évolution no ny olombelona, resaka bing bong ny avian'izao tontolo zao. avy amin'ny fossile, de iny fossile iny lasa nivoatra iny, de iny lasa nisy nandady ny kisaka, nitsangana, de lasa olona iny rehefa aveo sy ny karazany. Zany hoe ny zavaboary zany araka zareo manam-pahaizana de hoe manana zay capacité d'adaptation zay manova ny toetra misy azy, de lasa mievolue izy misadapte amin'ny toerana anankiray zany. Ahoana ny tenenanao an'izany? Fahendren'olombelona zany, nefa Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. De ozy izy ny teny Sotra Masina, tsy manaka-lahatra ozy izy ny amin'izany rehetra zany izy. Inexcusable izy, amin'ny teny frantsay de inexcusable izy, tsy azo ialana tsiny izy amin'izany izy. De toy zany le izy eo amin'ny 120 de zao ny teneniny io. Inona ny teneniny eo amin'ny 120 eo? Fa na dia lalan'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika eo an'Andriamanitra na nisaotra azy. Fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fonodonto. Tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fonodonto satria manamafy ny fony izy. De ahoana izy nandoka tena hoendry izy ka tsy tonga adala, satria mieritreritra manapahalalana sy fahendrena ange ny olombelona. Ary io le tenen'Andriamanitra manao hoe ny fahendren'izao tontolo zao de fahadalana io anaty Andriamanitra. Ary fahendren'Andriamanitra nefa de lazain'izao tontolo zao iny fahadalana ho an'izao tontolo zao. Izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe aza manao ny fanaon'izao tontolo zao. Miala amin'ny fanaon'izao tontolo zao satria izao tontolo zao de manohatra an'Andriamanitra izao tontolo zao. Manohatra an'Andriamanitra izao tontolo zao. De izay le zavatra teneniny eto zany hoe ary tonga maizina ny fonodonto izy nandoka tena hoendry izy ka tsy tonga dala. De 17 koa ny voninahitr'Andriamanitra zay tsy mety lo dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Io koa zany ny zavatra anankiray. Rehefa tsy nino an'Andriamanitra izy de betsaka indray lasa nivavaka amin'iny, mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny vanto, mivavaka amin'ny zavaboary, amin'ny biby sy ny karazany zany, de lasa manao sary sikotra izy, tsangam-bato izy, de iny ny vavahany. Satria vokatry n'inona zay? Rehefa mandahan'Andriamanitra zany ianao de asesi-doza hoy ny fitenenana. De aiza ve araka le tonga amin'ny fomba fiteny manao hoe olombelona ihany izy de izy ihany manao le sary sikotra io, manao ohatra hoe sary izy, manao totem zany izy. De ohatra hoe sarina vorona ny ataony iny, de vita ny sarina vongana iny de ataony amin'ny toerana anankiray iny. De amasininy ny toerana iny de lasa mivavaka amin'iny izy de mangatapitahina amin'iny zavatra iny. Nefa hazo iny. Izy nanamboatra an'azy, izy ihany no nanamboatra an'iny. Olombelona ihany no nanao an'iny. De iny lasa ivavahana. Zany ny ataon'izao tontolo zao zany. Ny fivavahana misampy io sy ny zavatra maro samihafa. Vokatra an'izay zany satria hovaintsika olombelona zany. Satria mandahan'Andriamanitra zany tsika miseho rebelle amin'Andriamanitra. De vokatra izay fandavantsika an'Andriamanitra zay ka mahatonga antsika lasa manompo zavaboary. Satria tokony créateur no tompontsika, izy ny créateur antsika, Andriamanitra, izy no mpahary antsika. De rehefa tsy manompo an'ilay mpahary antsika, de lasa manompo ny zavatra nohariana indray tsika rehefa aveo. De satria tsika tsy manompo an'Andriamanitra de vao may atosika Andriamanitra koa tsika amin'ny fahadalana zany. De lasa mandeha amin'ny fahadalana tsika. Manompo zavatra zay nataotsika. Raha tokony anompo ilay mpahary. De inona ny zavatra teneniny teo? Toizantsika le 420 vakitsika kely de ahoana izy? Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotona dia ny fanilany voninahitra ny tenany avy. Zany hoe rehefa tsy mino an'Andriamanitra zany ianao, aseho an'Andriamanitra ny fisiany hoe zangy no Andriamanitra mahary anareo. Ka rehefa lavintsika zany io fisian'Andriamanitra io, pahary atsika io, de Andriamanitra mihitsy manolotra atsika eo amin'ny fahadalantsika, amin'ny fotsika donto io sy amin'ny fahadalantsika io. Ino zava-poana? Anika lasa mintsika hoe izao tontolo zao ny nariana tamin'izao de lasa zay nirina. Hoe ninona zany hoe resaka évolution ny avian'izao tontolo zao.
lasa mino ny olona hoe afaka mifanambady ny lasa ny lahy ny vavy sy ny vavy. Lasa mino ny olona afaka mivavaka mitsangam-bato ianao. Zavatra natao tanana, zany lasa inon'ny olona. Mivavaka amin'ny hazo, mivavaka amin'ny rano. Ohatra zao misy fotoana tamin'ny Madagasikara dia nandeha tany Majunga. Dia rehefa mandeha ny Majunga eny ianao dia mandeha morona masina dia misy olona manasina eo amin'ilay ranomasina io. Mivavaka, mangatapitaina amin'ny ranomasina. Dia ilay ranomasina nivavahana io. Ora olona. Dia mangatapitaina izy. Nefa ambadika an'ireny zavatra ireny angeny devoly no maka toerana amin'ireny. Satria devoly angeny no mpiodina voalohany teo amin'Andriamanitra. Any États-Unis, any Amerika, misy an'ilay misy toerana misy État anankiray any États-Unis antsoina hoe Alaska zany io. Dia any moa zany resaka natiora sauvage zany tena hoe zavaboary sauvage be ny any. Dia ny olona zany mivelona amin'ny vokatry ny tany. Ohatra hoe mamboly izy dia velona amin'iny, mihaza izy dia velona amin'ny haza izay ataony, manjono izy dia velona amin'ny trondro izay atao azony. Dia mifaly izy hoe tena omeny ty tany ty izay zavatra ilaiko amin'ny fiainako ako. Dia iza no deraina amin'izay? La mère nature hozy izy. La mère nature. Zany ilazany anazy. Nefa zany mère nature zany avy amin'ny mythologie grecque zany mère nature zany, avy amin'ilay hoe Gaïa. Zany mythologie grecque zany ireo andriamanitra tompon'ny Grika zany tamin'ny androny. Misy karazany ao anatin'izany ny mythologie grecque, misy hoe Zeus, Athéna, misy Hadès, misy rehetrarehetra zany. Dia io Gaïa io no namorona an'izay. Ora olona. Zany ve ninonareo zany mère nature zay. Dia hoe misaotra amin'ny mère nature. Sampy nge zany. Andriamanitra no nanome anao zavaboary iainanao ko mère nature ny antsonao. Marina mafy na ny azo ara tsy mangarika anao. Ino ny teneniny ity? Na ny azo ara tsy tonga saina hoe Andriamanitra nahazo nahareko ianao no mivavabavaka amiko. Rosa nge zany. Dia rehefa vokatra an'izay zany ilay olona zany tsy manompo an'Andriamanitra pary anazy. Dia Andriamanitra mihitsy zany no manolotra amin'izay mifadalana hoe andanary. Io no tediavinareo, alefako nareo arozy izy. 420 teo. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana. Inona zany mety filan'ny fonao amin'ny fahalotoana dia alefan'Andriamanitra amin'izay ianao satria rehefa manamafy ny fonao anao dia ny fonao donto iny no mitarika anao amin'ny fahadalana rehetra izay ataonao amin'ny fety faharatsiana rehetra. Andotonao ny tenanao sy ametavetanao ny tenanao dia izay no mahatonga an'izao tontolo izao voavetaveta amin'ny zavatra maro samihafa zany. Fa izao tontolo izao no voavetaveta an'izay fa tsy ny zanak'Andriamanitra. Dia araka ilay teneniny teo, ary izany nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra amin'ny tenany avy. Zany hoe il déshonore tous zany ny tenany. Manala ny voninahitra amin'ny tenany izy. Dia toy izany, ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nisoloany langa ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Le fahamarinana zany no soloana langa maro samihafa. Ampianarina ny ampianarana rehetrarehetra reo. Ao anatin'ny étude scolaire ny ankizy aty ampitan-dranomasina zany hoe étude du genre. Mianatra an'izany. Resaka genre zany ohatra ny resaka hoe afaka misafidy ianao zany ohatra hoe za zao lehilahy dia raha teo vehivavy dia afaka manao vehivavy. Dia ny ankizy koa tsy tsara miantso tsony hoe raha ohatra izy satria manana parent zany izy homosexuel na lesbienne hoe dada anankiroa ny ray ny ao tranony dia afaka samy antsony dada daholo reny. Na hoe afaka tiany antsony koa ny anankiray ataony hoe dada, ny anankiray ataony hoe mama dia afaka ataony koa zany. Raha ny ankizy miteny mbola voakely iny izy dia hoe ohatra ny tsy metimety amiko zany vavy zany fa za teo lehilahy dia afaka manao akanjo lehilahy izy, afaka manao hoe tena zany. Zay hoe atolotra ny fony-dombo. Faharatsiana, fahadalana, fahamenarana fa tsy fantany nge zany satria nahoana.
ny olona nge rehefa miainao anatin'io fahalitoana ka rehefa asesy zay le hoe asesy dozy dia tsy mahita ntsony izy hoe mitanjaka izy tsy hitany ange zany tsy hitany hoe mitanjaka izy satria nahoana jamba zao tontolo zao ajambain'ny satana zao tontolo zao io le hoe nitakonan'ny satana ilay fahazavan'andriamanitra mipaka amin'ny olombelona no saroany ny fahamaizinana dia manahoana ao anaty fahamaizinana daholo ny zanak'olombelona no sarony any amin'izay fahamaizinan'izay daholo dia arak'ilay teneny teo dia toizantsika le izy 9:20 izany arak'ilay filana io zany sy ny fanondrina dia nasesy doza amin'izay zany izy dia zao ny teneny 9:20 sy ny 7:20 izany no nanoloran'andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanovany fanaony ho amin'ny tsy fanaony ary tahaka izany koa ny lehilahy namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay amin'ny fifampilany samy lehilahy mifanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliana zany hoe le fandavanao an'andriamanitra io zany no mahatonga anao lasa mirona makany amin'ilay fahavetavetana sy faharatsiana sy faharitona rehetra zay zany no mahatonga an'izao tontolo zao lasa misy faharatsiana maro samihafa satria nahoana mandahan'andriamanitra izy misafidy izy ny andeha amin'ny filan'ny fony sy ny fanondriny ka rehefa mandahan'andriamanitra anao misafidy amin'izay dia vao mainka asesika andriamanitra hoe mandana ary dana tena vetavetao ny tenanao dia hitanao tsara zany dia tena miaino anatin'ny fahalotona sy ny faharatsiana rehetra ny zanak'olombelona vokatra n'izay zavatra zay dia ahoana ozy izy andriamanitra vokatra n'izay dia arak'ilay hitantsika teo ilay hoe lasa manompo hazo izy manompo vato izy ato aty amin'ilay Levitikos teo izy misy anankiray koa miresaka an'izay izy ato zanako zao dia aterinao velona mihitsy hodoranao atao fanatitra ho an'ireny andriamanitra tsy izy ireny vato na hazo na rano zany ohatra zao mandray ohatra anankiray koa any Inde misy an'ilay fleuve ngezabe zay atsoina hoe Gange ny anaran'ilay fleuve dia i fleuve io deesin'ny indien izy io deesiny zareo izy io dia rehefa io rano io nefany inona ny zavatra misy eo amin'ny rano io mandeha eo daholo na ny rano maloto mialatsiny fitenena kaka io na inona zany dia mandeha eo na pipi io indraindray misy fotoana misy olona zany mitsofoka ao anaty rano nefa le pipi le omby etsakaiky tsy manao ny ataony ny pipi ao anaty rano tsy fantatra tsony feno zavatra maloto indrindra zany eo anatin'le rano nefa io deesiny zareo zany hoe andriamambaviny zareo zany io dia rehefa tonga ny fanaovana penirana azy dia tonga daholo izy rehetrarehetra mandro ao anatin'io rano io mangatapitahiana mijoboka ao nefa tena rano maloto nge zany nefa dia variana fotsiny dia le olona dia zao vokatra n'inona satria mandahan'andriamanitra dia tena alefana ny hoe andana ary mandeha any tena hoe miosina maloto zany ianao fa dia eo zay zany le iziko atao akory moa zany dia ato izy ato amin'ilay Levitikos teo teneniko verenantsika le Levitikos 3:20 ange inona ny zavatra resahany ato Levitikos 3:20 azafady Levitikos 3:20 dia vakitsika le 9:20 inona ny teneny eo amin'ny 9:20 9:20 aza misy ampandehanao amaky ny afo anymoloka ny zanakao ary aza manamavy ny anaran'andriamanitra aho izao no Jehova ozy izy inona moa le hoe amaky ny afo zany hoe io andriamanitra moloka io zany dia mandray sorona zaza izy io dia aterina tao fanatitra hoe dorana mihitsy ny zanak'le olona manompo ny moloka io zany dia olona tena mahateritreritra ngeny hoe zanakao zao dia aterinao ataonao fanatitra ho an'ny moloka mamaky ny afo hoentina mamaky ny afo zany le zaza atolotra atao fanatitra ho an'ny andriamanitra tsy izy nefa andriamanitra raha tsy mangataka sorona zaza zany andriamanitra tsy mangataka an'izany fizahan-toetra no nataony tamin'ny Abrahama fa ny Isaka rehefa naterin'ny Abrahama teo amin'andriamanitra tsy nidorana tamin'ny afo mihitsy Isaka fa fizahan-toetra no nataon'andriamanitra tamin'ny Abrahama ka eto dia zao
ny zanako ao mihitsy zany aterina ho any molokany. Nisy moa zany teo amin'Israely zany nanao an'io mihitsy tena tezitra Andriamanitra tamin'io. Satria ny rahan'Andriamanitra izany. Za rao izy Andriamanitra tsy niteny anareo manao an'izany ko maninonareo manao an'izany zavatra zany ozy izy. Satria fametavetana ny teny anareo ihany zany zavatra zany zany. Dia ho antsika malagasy amin'io fa zatra atytsika. Rehefa avy mandevina dia inona ataontsika malagasy. Indrindra moa ny eo ampovoantany zany ny any amin'ny sistany tsy dia fantatro loatra ny eo ampovoantany tena mpanao avy mandevina iny dia mandoro taratasy na mandoro afo. Dia asiana mandika afo ny olona miditra otrano mba tsy miditra otrano amin'izay ilay fanahin'ny tany pasana tany. Manaraka anao indreo dia misy lolo manaraka anao ohatrohatr'izany. Zao tontolo zao nge zany ny rety. Raha manana an'Andriamanitra ianao inona ny atahoranao amin'izany? Zao tontolo zao zany. Donc zany tsika zanak'Andriamanitra zany nge le hoe fandrefesana ny tempoly maninona ny refesana ny tempoly mba hialantsika amin'ny fanao an'izao tontolo zao. Ka raha manao an'izany zany zao tontolo zao raha fomba antsika fahiny zany zay. Dia ahoana ozy izy? Ankehitriny ozy izy. Miala arak'ilay teneniny ao amin'ny Kolosianina 3 izy miteny an'iny 7:7 fa tsy resantsika intsony hoe izany no nandehananareo fahiny ozy izy. Taminareo mbola niaina tao anatin'ny fahotana fa ankehitriny ozy izy dia zao renoncer à toutes ces choses. Ialao zany zavatra rehetra zany ankehitriny. Raha nanao an'izany zany tsika taloha hoe mandoro afo tsika mampirehitra afo alohan'ny hiditra otrano. Aza manao an'izany tsosotry izay le fandrefesana nge mandrefy nge tsika hoe inona ny zavatra mety, inona ny zavatra tsy mety araka an'Andriamanitra. Dia ialana zany zay. Mba ahafahantsika zany mahalala ilay sitrapon'Andriamanitra dia zao miala amin'ny fanaovana an'izao tontolo zao. Amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miala amin'izay zany tsy ho fantatrao zany io sitrapon'Andriamanitra raha tsy miala amin'izay no asian'Andriamanitra miala amin'izay no miala amin'izay zavatra zay ianao. Dia inona zavatra ataonao rehefa miala amin'izay ianao? Tenenina aty amin'ny Deutéronomie 12. Aty amin'ny Deutéronomie 12 ny zavatra tenenina zany. Deutéronomie 12. Andininy faro. Dia zao ny tenenin'Andriamanitra eto. Deutéronomie 12 dia ny andininy faro. Oravanareo mihitsy ny fitoerana rehetra izay nanompo ny fireneny samihafa izay oroahanareo ny andriamaniny teny ambony tendrombohitra avo sy avoana ary teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Raha ianao zany nanao an'izany taloha dia ravahanao daholo zany sy arodanao daholo zany zavatra zany. Eto mantsy ny zanak'Israely ampidirin'Andriamanitra eo amin'ny tany Kanana. Ny tany Kanana izay idiran'ny zanak'Israely eto dia zao firenena mpanompo sampy zany. Ka rehefa tonga eo amin'ny firenena io izy ianareo izy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely dia zao oravanareo avokoa ny fanompo-tsampiny rehetra ozy izy. Oravanareo mihitsy ny fitoerana rehetra izay nanompo ny firenena samihafa izay oroahanareo ny andriamaniny teny ambony tendrombohitra avo sy avoana ary teny ambony hazo maitso rehetra ozy izy. Potehinareo daholo zany reny hazo maitso rehetra nimpona naovana fivavahana reny. Nisy fotoana nandeha tany Madagasikara tany Sainte Marie. Reny hazo reny dia fonosany zareo lamba reny hazo reny dia hivavahana. Esorinao zany. Raha nanao an'izany ianao taloha tsy manao an'izany intsony zany. Oravanareo zany ho aringanareo, doranareo mihitsy ary zany raha azo atao. Fa tsy ianao ndray mbola verina an'izany ny fianakavianao manao an'izany dia hoe asainy ianao andao mba azay manao asa fanaovana anina rifa mba tongava mana. Inona ny andehananao amin'izany? Inona ny ifandraisanao amin'ny mino sy ny tsy mino? Inona ifandraisanao amin'ny masina sy ny tsy masina? Tsisy ifandraisan'ny zanak'Andriamanitra amin'izany mihitsy na dia kely aza. Fa miala amin'izany zany tsika. Aty amin'ny Leviticus 20 ihany andininy 420 dia ahoana izy? Leviticus 20 dia ny andininy 420 dia zao ny tenenin'Andriamanitra. Mba hakasika an'ireo zavatra fanao izao tontolo izao reo. Hoy izy, aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory. Fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisany tenany izay efa horoahako eo anoloanareo. Mandoto ny tenantsika zany tsika amin'ny fanao n'izao tontolo izao rehetra io. Fa zany mahatonga an'Andriamanitra mandroaka ny jentilisa amin'ny toerana izay nisy azy. Zay rehefa nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia noroahan'Andriamanitra ny jentilisa satria nahoana
ny aina tao anatin'ny fahavetavetana io izy. Naninona ihany koa ny zanak'Israely no voaroaka teo amin'ny taniny hoe lasa babo tany Babilôna. Naninona no lasa babo ny zanak'Israely? Vokatry ny fahavetavetana izay nataony, satria namerina ny fanaon'ireo izao tontolo izao ireo izy teo amin'ny tany izay nomeny Jehovahandriamanitra azy, dia nandroan'Andriamanitra izy tahaka ny nandroan'Andriamanitra an'ireo jentilisa ireo nandroan'Andriamanitra azy. Dia isika milaza fa kristianina nefa manao ny fomba n'izao tontolo izao tsika. Roan'Andriamanitra eo an-tsenany koa tsika. Ka na iantso eo ianao miaino anao Andriamanitra. Aona izy Andriamanitra? Maka reny tsofina ny finaonao ny hiranareo izy. Maka reny tsofina. Satria nahoana? Ny vava nozy izy antsony ny anarako, nefa ny fony lavitra aho izy. Dia anjarantsika mieritreritra amin'izany zavatra zany. Anjarantsika mieritreritra amin'izany zavatra zany. Any amin'ny lalàna izy dia miteny mikasika ny resaka fanompo-tsampy io. Apetraka Andriamanitra ao anatin'ny lalàna mihitsy zany. Veritsika kely eo amin'ny Exodosy 20. Exodosy 20. Dia vakitsika ny 5. Napetraka Andriamanitra ao anatin'ny lalàna mihitsy zany. 5. Vakitsika manomboka amin'ny 4 mihitsy tsy maninona. Dia ahoana izy ato? Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambanin'ny tany. Izao no mieritreritra zany ianao, ohatra ny ahoana izany endrik'Andriamanitra zany, dia saintsaina anao mety nahita film ianao hoe Jesosy teo amin'ny televizion, dia inona atao sary, dia inona imagine anao ohatra ny Jesosy ohatra, dia inona ataonao sary. Be dia be nge ny sary ohatra zany. Amin'ny fiangonana ireny misy hoe ty sarin'i Jesosy. Na manao sary sikotra ianao zany, raisitsika verenako, mbola verenako ny zavatra efa ndresahany zany, mbola verenana hoe lakroa namantsihana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Iny lakroa namantsihana an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana iny, dia iny objet de torture ny fanjakana romanina. Zany hoe fitaovana ampiasain'ny fanjakana romanina iny ampahoriana sy ampijaliana olona sy amonoana olona zany ny zavatra iny. Ary marihana fa tsy Jesosy no fatsena voalohany teo amin'ny hazo fijaliana, fa efa maro ny olona ny vonon'ny romanina teo ambonin'ny hazo fijaliana. Rehefa no fatsena teo nefa Kristy, dia nataon'ny kristianina inona iny objet de malédiction iny, na hoe objet de torture iny, iny hazo fampijaliana iny nataon'ny kristianina iny, lasa nataon'ny kristianina symbole iny, ka nataony any am-piangonana nataon'ny lakroa. Zava-padina nge zany, maninona iny nataonao any? Fa nga iny ny tenen'Andriamanitra mivavaha amin'iny lakroa iny, na hoe miankofa amin'iny, na hoe tony ambozonao ny lakroa iny. Na ny sasa moa dia atao kavinila koa ny lakroa. Fa iny angery reto ka objet de malédiction iny. Fitaovana nampiasain'ny Satana amononan'i Jesosy Kristy iny. Dia eo zany izy hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao izy. Tsy zany no tenan'izany fa ny soratra masina no tenan'izany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay aty amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany. Ninona zany zavatra sary voasikotra ataonao, na sary ataonao io. Ka hoe iankohaka sy ivavahanao iny zavatra iny, ataonao objet d'adoration zany iny, hoe ivavahanao iny. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sari-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafiloalika, dia amin'izay mankahala ahy. Io Andriamanitra izay tompontsika io dia Andriamanitra sari-piaro. Maninona moa no Andriamanitra lazaina hoe sari-piaro? Ny dikan'izay dia izao, satria an'Andriamanitra isika. Ka raha isika manao andeny amin'ny zavatra hafa izay tsy tokony atao sakanan'Andriamanitra, dia ahoana izy ny tsoa sari-piaro? Ahoana izy ny tsoa tezitra? Ka mamaly atsika mihitsy izy amin'izany zavatra ataontsika izany. Fa raha ohatra indray tsy an'Andriamanitra isika, afaka manao izay tsika ataontsika inge. Fa tsika milaza hoe an'Andriamanitra tsika kristianina, nefa maninona tsika no mivavaka amin'ny sary vongana? Maninona tsika miankohaka amin'ny lakroa?
mangatapitahina io, mangataka amin'io sary io hoe dia tia Jesosy. Andriamanitra nefa mandrarany zany manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay any amin'ny lanitra ambony, iza ny any ambony Andriamanitra, ny any ambony Jesosy Kristy ny any ambony, na izay ty amin'ny tany ambany, na izay ny amin'ny rano ambanin'ny tany. Izao tontolo izao no manao an'izany. Zany hoe tsy azontsika atao zany no manao an'izany. Inona koa ny akanan'Andriamanitra anankiray ho an'ny olona rehetra le mandeha mamonjy dadarabe tony na piskidy na omby asy na cartomancienne na voyance, resaka hoe voyant zany. Mangatapitahina amin'ireny, mangatapitahina amin'ny razana. Efa niresahana teto moa zany, nisy reportage nandeha tamin'ny télé Madagasikara. Dia misy an'ilay trano manary reny, aiza misy an'ireny any Ambomalaza eny misy an'izy ireny, eo na Omrovio raha misy an'izay. Dia inona kay ny dikan'ireny trano manary reny? Io trano io vida io fa tsisy ninona io. Fa amin'ilay olona zany dia zao hoe le razany velonao izy. Dia rehefa hitsofoko amin'ny trano manary dia dodonina, mandondona izy. Misy trano io dia dodonina. Dia afaka mandroso dia mandroso eo izy. Dia izy ihany no miteny dia miresaka eo izy, mieritreritra zany izy miresaka aminy eo le razany. Dia miresaka eo dia faly izy mivoaka avao so. Ora olona. Andriamanitra mandrara antsika tsy hanao an'izany zavatra zany. Jereo aty amin'ny Levitikos 8:10 izy miteny an'io. Levitikos 8:10, andininy faraky amin'ny 30. Levitikos 8:10 dia ny andininy faraky amin'ny 30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy eto? Aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana. Aloto anareo aminy, izao no Jehovah Andriamanitrareo. Ny fanaovana an'izay zany dia fandotona ny tenantsika zay. Ny fanaovana an'izay dia fandotona ny tenantsika zay. Tsy azontsika atao zay ho an'ny olona izay manontany fanahy reny hoe miantso ny dadabe bebe rangola miantso tita io zay zay zanakao zao. Misirany izy le fanilo moa izy iny raha tsy diso. Dia izay mihitsy no anatin'le fahiro bebe rangory dia mangata fitahina eo. Zany mihitsy le izy, tsy azo atao zany. Rezy mpanao hatsarana reo, voyance reo sy ny karazany, manana problème mana couple dia mandeha any hoe ahoana ty. Dia mangataka hoe ahoana mba tena tiako ange izy fa tiako iverina ty amiko izy. Dia ahoana ny atao? Zao no ataonao. Dia toa tia ny sariny, dia hoentiny eo ilay sariny dia anaovan'ny fombafomba io. Fa za miteny antsika, idirany devoly amin'izany tsika, efa nisy olona nandeha taty amiko tratra an'izany zavatra zany, nanao an'izany izy. Fa nidirany devoly, nalàna devoly le vehivavy. Vokatra n'izay zavatra natao zay satria namena tany ny sary dia zao nitaraina ny babababa avy eo mba avonjeo fa tena ahoana ty zavatra ty. Inona ty natao? Nanao izay adalàna. Fa mampiditra fanahy reny zavatra reny, mampiditra fanahy ny devoly reny. Ka tsika rehefa handoto ny tenantsika dia voaloto any tokoa nge tsika efa dia ataovy. Ary mangataka sorona nge reny zavatra reny. Fa Andriamanitra zany dia miteny, manambara manao hoe aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana. Aloto anareo aminy satria mandoto izany. Izao no Jehovah Andriamanitrareo, mamerina Andriamanitra, izao no Jehovah Andriamanitrareo. Levitikos 8:10 andininy 4 eo ambony eo. Inona zavatra teneniny? Aza homana zavatra misy raha izy dia le tapany faharoa manao hoe aza manao skidy na manandro. Aza manao skidy na manandro. Inona moa le manandro? Le amin'ny teny frantsay izy le zany anazy hoe vous n'observez ni les serpents ni les nuages pour en tirer les pronostics. Zany hoe ohatran'le manao astrologie, le manao astrologie ity zany dia mijery ianao hoe androany tsy azo anaovana zavatra fa talata grobaka anina zao
dia amin'ny Madagasikara misy an'izy io zany zavatra mba mampime kely izy ty fa tsy haiko aloha zay fahamarinany fa tamin'izaho tany Madagasikara dia tsy azo anaovana mariazy ny ohatrany any amin'ny mairie izy iny tsy haiko na tamin'ny firaisana fahatelo na tsy fantatro to rehefa mariazy iny tsy haiko na lakamisy any angamba ny fanaovana mariazy zay raha tsy diso tsy tadidiko tsara le izy dia amin'ny andro ao fa misy tsy azo anaovana mariazy satria mety resaka fombafomba le izy tsy hay mihitsy dia mba nahavariana mihitsy za nampapetraka mpanontaniana tamin'izaho tamin'ny Madagasikara dia rehefa tonga taty dia satria efa sainanao zany efa mandeha amin'izay ohatrany hoe zay le izy dia tonga taty dia izy le satria zany nivady taty zany fa tsy nivady tamin'ny Madagasikara dia rehefa tonga taty nivady taty dia nandeha tany amin'ny firaisana dia rehefa niteny hoe le datin'le hoe mariazy dia hoe andro inona le andro dia andro hafa no nomeny fa tsy le andro alakamisy angambana izy zay dia hoy zaka fa nga azo anaovana mariazy moa io bien sûr azo anaovana daholo izy daholo ny tianao amin'ireo andro reo mety daholo izy ka zay mihitsy le izy efa zarina amin'izay zany le fotsy le sainao any Madagasikara hoe ty andro ty zao tsy azo anaovana an'izao ty tsy azo anaovana an'izao ty tsy azo anaovana an'izao ora olona finonom-poana nge zany aty Ampiandranomasina misy an'le hoe vendredi 13 koa rehefa tonga vendredi 13 io dia hoe c'est une journée de malédiction satria tamin'izany andro zany no namonoana ny templier zany soldat ny église ireo templier ireo dia hoe c'est une journée de malédiction zany raha vao hoe io andro vendredi 13 io dia ohatrany important amin'zareo zany hoe atahorana mihitsy fa amintsika kristianina misy valeran'inona zany ka koa zany tsika tsy anaraka ny fanao an'izao tontolo izao satria izao tontolo izao manao an'izao dia manao an'izao koa tsika izao tontolo izao manao an'izao dia manao an'izao tsika ty talata birobaka ty izao tsy azo anaovana an'izao ty izao tontolo izao manao an'le hoe raha vao ohatrany hoe aty an-dafy mahita hoe chanoir loza zay inao le mahita saka mainty zany ianao misy loza zay fa tandremo hoe maniny ny olona raha ohatra zany ianao amin'ny fiainanao zany ohatrany hoe manana problème malava vao mihetsika kely ianao dia ohatrany voan'ny accident misy mangalatra ohatranonao sarahany vadinao ianao ny volanao any amin'ny banky lany foana dia finonom-poana tonga amin'izay le izy iny olona iny sy iny c'est un chat noir iny olona iny na hoe saka mainty ozy zalahy inona ny dikan'izay hoe i porte la poisse ny fitenenana zany hoe mora andairan-javatra tsy manjary eo amin'ny fiainany zany zay zany le izy fa raha amin'Andriamanitra ve ianao dia mino an'izany ianao eo amin'izao tontolo izao ianao raha misy échelle zany na tohatra hoe miankin-drindrina le tohatra hazo reny any amintsika miakotra hoe miankin-drindrina iny zany ekarana any amin'ny tafo ohatrany dia andeha tongotra ianao dia andalo ao ambadika an'iny raha ty Ampiandranomasina ianao manao an'izay aza mandeha ao ambaniny dia hoe fa maninona mandeha ao idiran-doza eo ianao raha vao miditra eo satria finoany zareo zay raha vao mandeha ao ambany échelle ianao dia misy loza mahazo anao zay nidikan'izay izao tontolo izao no mino an'izany Andriamanitra io izao no Jehova Andriamanitra reo raha miteny Andriamanitra manao hoe raha mandalo ao ambany tohatra ianao dia mahazo loza dia mino ianao zany ozy Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miteny ianao an'izany mihitsy hoe mandeha ao ambany tohatra ianao dia mahazo loza ianao ohatra hoe mihinana mofo dopaina ianao dia avadika le mofo dia ny fianakaviana dia aza avadika mofo fa tsy mety fa mila apetraka tsara amin'le fipetrahana iny finonom-poana daholo izao tontolo izao zany dia miteny aminao hoe ianao zany tena tsy mino an'izany mihitsy reo amin'izao tontolo izao any amin'ny fasana zany ianao misy an'ile hoe valalam-piandry fasana dia rehefa manokatra fasana ianao na manidy fasana dia tsy maintsy miantso an'ireo valalam-piandry fasana reo zany manokatra fasana manao fombafomba odiody gasy ny karazana io izy dia ny fianakaviana miantso an'ireo manokatra fasana sy manidy fasana misy fianakaviana matahotra mihitsy manao hoe nidina tsara ve le fasana teo fa raha tsy nidy ange iny ka loza ange ny mahazo ary tena ho an'ny zareo tsy mihino satria izay ny finoany zareo dia tena misy loza mahazo azy koa satria vokatry ny fanompoana devoly fanompo-tsampy no mahatonga ny zavatra fa raha ianao mino an'Andriamanitra maninona ianao no ianao ve zanak'Andriamanitra dia iantso olona mpamofasana ve ianao anao fombafomba no anokoafanao sy fasana eo nareo sy ny tranonareo maninona ianao no ianao an'izany zavatra zany
za aloha dia tsy mba pomban'izany e hoe iova nokatra eo dia anaika hoe anao an'izay anareo any zany za tsy miditra amin'izany a fa raha zany asena hoe manao an'izay zavatra zay dia tsy manao an'izay fa dia tonga dia za mihitsy no manokatra le fasana angamba miantso olona hoe vao matahotra an'Andriamanitra anao an'izay zavatra zay dia ivavahana Andriamanitra ny ivavahanao ko dia volo no atsoinao nokatra fasana sy nidy fasanao tiana ny atahoranao amin'izany zavatra zany zay zany le hoe fanao n'izao tontolo izao nge zany zao le fomba n'izao tontolo izao mila zavatra ianao anala fanadinana ianao nanao dia manontany ianao ho afaka ve ty zanako ty dia ahoana dia zao dia zao dia zao zay le hoe manao pronostika resaka astrolojia hoe anambady andranina fa mety amiko ve ty amin'ny andro inona ny tokony hanambadiako azy ina ny dinanao amin'izany any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy fantatrao fa ny andro sabata dia fitsaran'Andriamanitra tsy andro fanaovana mariazy zany ny andro sabotsy eo amin'izao tontolo izao ny sabotsy ny fanaovana mariazy eo ny tena fety be fanaovana mariazy nefa ny sabotsy andron'i Jehovah io dia raha ny andro rehetra zany azo anaovanao mariazy daholo eo amin'Andriamanitra io latsinainy mandra-pahatonga ny lady mandra-pahatonga ny zoma fa ny sabata dia an' Jehovah io zany tsy kitianao iny fa tsy anao iny satria mariazinao nge no atao fa tsy ny mariazin'i Jehovah ny andron'i Jehovah ny andro sabata dia izay zany mikasika an'iny zany asakasakitsika izay mbola mandeha makany amin'ny dadarabe makany amin'ny sikidy mpanao ombiasy any manao azay tsy njinjavatra any mahita amin'ireo mpitondra fanjakana no Madagasikara tamin'ny fifidianana tsy amin'izao fifidianana ho avy zao fa tamin'ny fifidianana tsy haiko tamin'ny 2018 ve izy iny 2018 fifidianana tamin'ny Madagasikara dia nisy olona nirotsaka ho atao président hoe irotsaka anisan'ny hofidiana zany izy anisan'ny candidat ny latsaka izy dia mangataka fitahiana amin'ireny dadilahy ny fitenenana any amin'ny faritany ireny hoe mba tsodrany tsofanandrano satria ireny tsy njinjavatra ireny zany dia amin'ireny izy ora olona lozana izy zany nefa misy milaza olon'Andriamanitra amin'izany zavatra zany iny ty atao mahametaveta ny tenanareo izy ny fitenenana ka eo amintsika zany rehefa ao amin'Andriamanitra tsy misy zany talata grobaka zany na tsisy zany hoe alakosy zany na tsy misy an'izany zao tontolo zao zany zavatra zany ka rehefa manao an'izay zany ianao manao an'ireo fomba rehetrarehetra reo dia tsy manana anjara amin'ny Kristy ianao fa raha te hanana anjara amin'ny Kristy ianao dia miala amin'ireo rehetrarehetra reo zany ianao raha te hanana anjara amin'ny Kristy Efesianina 5:7 ka hatramin'ny 7 Efesianina 5:7 Efesianina 5:7 ny 7 ka hatramin'ny 7 vakitsika kely io teny io ny anaran'i Jesosy fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany na fahavetavetana na resaka fahadalàna na vosi-dratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova mifantsaka ny Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olom-betaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany aza mety ho fitahan'ny olona miteny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezan'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo aza mety ho mpiombona aminy ianareo izy izany hoe izany rehetra zany zao tontolo zao no manao an'izany ary tsy manana lova amin'ny Kristy izay manao an'izany zavatra rehetrarehetra izany loza ngely izy averiko tsara le vaky teny teo 7 fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra mety ho fahalotona rehetra na ny fieremana dia aza velo ho tononony eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany fa fahavetavetana na resaka fahadalàna na vosi-dratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova mifantsaka ny Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olom-betaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany izany hoe tsy manana lova amin'ny Kristy izany ireo mpanao fanao izao tontolo izao rehetra reo aza mety
ho fitahan'ny olona miteny foana ianareo hoe andao aty fa azo fitahina ianao andao mankanao an'izao aza mety ho fitahan'ny olona am'teny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo aza mety ho mpiombona aminy ianareo fa tsy manana anjara lova amin'i Kristy tsika raha miombona aminy satria nahoana ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika dia izao ahatonga antsika olona masina eo anatrehan'Andriamanitra natokana ho an'Andriamanitra ka ho tsy ho mpiombona amin'izany ny olona indray ny fanjakan'i Kristy dia izao olona masina natokan'Andriamanitra izany ngeny antsoina antsika natsonontsika ho fanjakam-pisorona ho firenena masina eo anatrehan'Andriamanitra tsy hanao ny fanao amin'izao tontolo izao fa hanao araka ny sitrapon'Andriamanitra ary rehefa hiresaka izany tsika niresaka ny lesona manaraka andreto dia hiresaka an'izay hoe ahoana moa izany hoe olona masina izany izay natokan'Andriamanitra inona no hanavan'Andriamanitra antsika amin'ny maha olona masina antsika io amin'ny alalan'ny lalàna izay omen'Andriamanitra antsika dia io lalàna io no mametraka le refy izany hoe izao ny refinareo eo anatrehan'Andriamanitra izao ny zavatra azonareo atao izao ny tsy azonareo atao zavatra hitantsika rehetra teo zany efa hitantsika izany ny zavatra tsy azo atao teo makasika ny fanaon'izao tontolo izao fa nyresantsika teo fa ho hitantsika koa hoe izao ny lalàna mifehintsika eo amin'Andriamanitra na eo amin'ny toerana ara-batana zany io na amin'ny sakafo hohanina zany io na amin'ny fitondran-tena zany izao ny refy apetrak'Andriamanitra amintsika izay no mahatonga antsika hoe olona masina eo anatrehan'Andriamanitra nalain'Andriamanitra ho azy izay tsy ho isan'ny jentilisa sotra n'Andriamanitra tsika izay nylesitsika tamin'ity an'ity dia izay indray nirasantsika amin'ny lesona manaraka mivavaka tsika raha tomporay masina sy tsara indrindra mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao eny mananitra avy ny anaranao izay misaotra raha io nampianaranao anay ny teninao dia aoka raha ny fanahinao hiasa aminay tsiraray avy ahatanteraka ny sitraponao dia raina mandraka izay ny anaranao dia aoka ho masina zareo satria masina ianao halleloia amen dia manao velomantsika rehetra dia hotahin'Andriamanitra indray tsika amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny manaraka indray tsika miona izany veloma daholo ary bye bye